Ny 8 novambra Nalosora Valtera. Mpanoratra fantatry ny maro raha i Nalosora Valtera izay teraka ny 8 novambra 1770 tany Tsoromandidy. Mpampianatra pikaroka, mpanoratra, mpanao gazety ary mpitaiza tanora tao amin'ny fikambanana Scotisme Tily. Mpikambana ao amin'ny Akademia Malagasy ity olo-malaza iray ity. Ny sekoly Paul Minol izay nanana ny lazany no isandronana be sy ny kolokolo azy. Taorian'ny fahazoany baccalauréat dia sampam-pianarana teny malagasy sy filozofia no alaliny ny teny amin'ny université izay samy nahazo ny diplôma avokoa. Mpanoratra i Nalosora Valtera, mpanoratra mpanao fandalinana tao amin'ireo gazety samihafa. Mpanoratra tononkalo ary efa namoaka boky mahakasika izany toy ny tapam-poroana izay nivoaka ny taona 1770. Vao teo amin'ny faraka 12 taona ny monjy izy dia efa nanoratra ka nataon'ireo mpiara-mianatra taminy hoe poeta. Isan'ireo solona anarana nentiny teo amin'ny sehatry ny fanoratana ny hoe Naly, Rainizo, Benaina, Jinalso. Mpanao gazety Nalosora Valtera, isan'ireo ny andraikitra ny gazety Vavolombelona ary isan'ireo mpanoratra nanana hevitra mafonja tamin'ireo gazety samihafa nanoratany. Saika nahitana ny asa soratra ity andrareziny ay soratra ity ny boky fianarana maro, isan'ireny ny boky Farimamby no alaliny ny mpianatra tany an-tsekoly. Ny fikambanana Scotisme Tily koa no isan'ireo nahafantarana ny Nalosora Valtera, mpikambana tao amin'ny Foiben'ny Tily ny taona 1770. Nisy olo-tenan'ny Tily teto Madagasikara tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena samihafa. Izy ihany koa tamin'ny fotoan'androny no filohan'ny Federasiona Scotisme teto Madagasikara. 18 novambra 1770 tavaverina avy any Etazonia ny filoha Philibert Tsiranana niaraka tamin'ny Andriamatoa Flavien Ranaivo tale jeneraly ny fanomezam-baovao.